asianao i Kristy tamindray hoan'ny Jesosy Nirezeminukua nuritenini te uirai tukua takazisinira uratu zuadi mafiao zay sarucha ifampizary zay mavesa trety deu tonga maivana vizani fuku rera kampana te itrakasiduru yanao ankayeria Rehavana malala rehetra eo amin'ny tompo ampitombona aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Miaravanao rehavana nahatratra izao Alakamisy Masina amin'ity taona 2020 ity. Tonga eto isika amin'izao fidirana faha-2 izao idera amin'ny voninahitra ary akalaza ilay tompontsika sy mpanjakatsika. Andehitsika aloha hivavaka androaka ny asan'ny devoly satana zay tsy mampifatoka amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Misaotranao zahay Jesosy eo fa notahinao, novelominao, dia namindranao fo tonga eto amin'ity toerana masina ity. Mahatsiaro dia mahatsiaro anefa zahay fa na dia tany amin'ny lampam-voninahitry ny lanitra tany ary rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia teo kosa tana. Ianao ny namianany hery sy mifahefana andresy ny hery rehetra izay anana amin'ny fahavalo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sady manan-kery evan'i Nazareta. Misaotra Jesosy eo, misaotranao izahay ary ny devoly izay nindroana afatotra amin'ny anaranao any andavaky ny elo. Dia anao midera sy ny aja ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Koa satria manatrika tompo anditsika ny tanatsika havanana. Ary aorianan'izay dia ny salamo faha-5 ny andininy faha-9 sy ny andininy faha-9 no ideratsika an'Andriamanitra ary aorianan'ny salamo ny irainy amin'ny 70 amby 100 ao amin'ny firana protestanta ka ny andininy voalohany ihany. Ame voninahitra ny tompo isika, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Ny salamo faha-5 ny andininy faha-9 sy ny andininy faha-9.
izay olasain'i Jehovahandriamanitra aho fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olo masina. Kaoka tsy hiverina ho ao amin'ny fiadalana ireo. Eny tokoa akaikin'izay matahotra azy ny famonjeny mba hitoerany voninahitra eo amin'ny tanitsika. Amen. Hira 850 ao amin'ny firana protestanta no ataontsika izao ny andininy voalohany ihany. Mahatsara anay Andriamanitra ny eo akaikinao mandrakariva araka izany tombokira vetesina izany. Fa ianao ilay tsara eo amin'ny fiainanay sady mpanao ny tsara, tsy miova hatramin'ny taloha, tsy miova ankehitriny, tsy miova ratr'izay. Saotrana izahay na nitratra izao Alakamisy Masina izao no velominao no tainao na mindranao fo tonga eto amin'izao toerana masina izao amin'izao fidirana farany izao. Mangataka amin'ny fanahinao masina ary amenao amin'ity efitrano masina ity ary anenika anay tsirairay avy hatrany tampoloka hatrany am-paladimy fanahy maherinao mba hitaridalana anay izany ahafantaranay marina rehetra. Dia hatreo amin'ny fotoana rehetra izay atao eto ho voninahitra ao. Manome voninahitra anao ny anjelinao sy ny miaramilanao an-danitra ao. Tsy mba mahay an'izany zahay Jesosy. Miakohaka anatrehanareo olo masina efa tonga any aminao. Tsy mba mahay an'izany zahay fa olombelona ety ambonin'ny tany ihany. Kanefa raha mba hindrana amin'ny feonareo efa tonga any an-danitra any mba raisy-akasitra ao Andriamanitra. Fa vokatro ny fonay rehetra izao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko mivonina amin'ny tany rehetra. Amen. Mazao toerana ianareo ry havana. Milohan'ny anarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika ankehitriny, andeha ataontsika aloha ny laharan-kira tsy misy ho afa-tsy ianao Jesosy. Ataontsika izany satria izy ilay tompontsika sy Andriamanitsika. Tsy misy soa yafa-tsy Jesosy na voky ny arenitany anakarena umamitasy faly ao aminy eao faly ao Jesosy ny omaly ry havana dia voalazany tantara fa andro fialan-tsasatry ny apôstôly. Fa raha nanaraka kosa isika ny alarobia omaly no fanasitranana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Manasitrana ny marary izy ary no fitiavana antsika nanambarany ny soratra masina hoe
zay rehetra nentina teo aminy dia nositraniny avokoa fa tsy mba mizahatavan'olona lay Andriamanitra. Androany kosa tsika natrika ny fanorenana ny amin'ny sakramenta masina dia ny firaisana latabatra amin'ny Tompo. Tamin'ity Alakamisy Masina ity no nakalazany Jesosy ny Pasika jiosy farany ary nepitany ho amin'ny fankalazany ny Pasika kristianina ka nanorenany izao fanasan'ny Tompo izao araka amin'ny voalazan'ny soratra masina nambaran'ny Tompo hoe ny nofoko no tena fihinana ary ny drako no tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako ny Tompo no manana fiainana mandrakizay. Avy tany Betania Jesosy sy ny mpianany ary dia hiakatra ho any Jerosalema. Eny andalana no manontany azy ry Petera sy ry Jona ary Jakoba, aiza no tianao anomanana ny Pasika iarahana mihinana aminao? Dia hoy Jesosy hoe makanesa ao an-tanàna, ary rehefa tonga ao an-tanàna ianareo isy lehilahy mitondra siny feno rano. Izy no anontanio ka arao izy ka teneno hoe aiza no efitrano tianao iarahan'ny Tompo sy ny mpianany makalaza ny Pasika. Izy hanoro anareo efitrano ambony riana. Dia lasa mpianatra ary rehefa tonga tao an-tanàna tokoa dia tanteraka izay rehetra no lazain'ny Tompo fa indro misy lehilahy anankiray mitondra siny feno rano avy natsaka fa raha ny fomba jiosy ry havana no lazaina, ny lehilahy tsy mba matsaka rano zany fa samy vehivavy zany. Kanefa tamin'ity fotoana ity raha lehilahy dia natsaka rano ary dia namitanin'ny mpianatra ary izy no nitarika ny mpianatra nakany amin'ny efitrano ambony rihana zay efa misy seza sy latabatra voamboatra. Ao no iarahan'i Jesosy sy ny mpianany makalaza ny Pasika jiosy farany. Inona no tiana ambara amin'izany? Mahafantatra momba antsika rehetra Jesosy. Mahalala amin'ny fanananao izy. Mahafantatra izay manahirana anao izy. Tia hamonjy anao izy araka amin'ny voalazana any amin'ny filazantsara araka ny Jona toko 5:7 any hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny 5 ora hariva zany ora izany ary dia tonga tao amin'ny efitrano iarahany mihinana sy manomana amin'ny Pasika miaraka amin'ireo apôstôly 12 Jesosy Kristy Tompo. Raha jerevantsika izany Pasika jiosy zany amin'ny tantara zay voalaza ny bokin'ny Jesosy toko faha-2. Jesosy toko faha-2. Ny andininy faha-7 ka hatramin'ny andininy faha-9.
amin'ny anaran'ny tompo ary analany ny raha ka antetiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataombaravarany trano izay nanany azy dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aiza sinareo sisa ho tramaraina rahatahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo zay le zanak'ondry tsy misy kilema no maniny zanak'Isiraely nasain'i Jehovah Andriamanitra nataony tany amin'ny tany Gosena fony izy tany Ezipta fa rehefa andalo ny anjely tamin'izany alina izany dia voalaza ny soratra masina fa ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema izay eo amin'ny tataombaravarana no afantarany fa ao ny zanak'Isiraely manomana ny Paska hiainga hiala tany amin'ny tany Ezipta ary dia voalaza ny soratra masina eo raha naraka tsara isika fa amin'ny fihinanana ny zanak'ondry fandrahoana azy dia toromarika avy amin'Andriamanitra tsy andrahoana amin'ny rano izy fa atsatsika zany hoe antono amin'ny afo zay no fikarakarana ny zanak'ondry ary miaraka aminy ny anana mangidy ny mofo tsy misy masirasira ary ambaran'ny soratra masina ry havana fa raha namtany ny zanaky Mosesy rehefa tonga tany amin'ny lalana zay nanafahan'Andriamanitra azy avy tany Ezipta dia namtany hoe ahoana moa ny hevitra izany hoe zanak'ondry dia io ilay ambaran'ny soratra masina fa natao hanala ny fahotana izay nataon'ny zanak'Isiraely ary rehefa mamono ny zanak'ondry dia ahevaeva eo ambonin'ny lohan'ny zanak'ondry ny tanany ray mpianakaviana ao amin'ny ankohonana anankiray teo amin'ny Paska jios zany dia mbola ny zanak'ondry tsy misy kilema no natao hanafaka ny fahotana araka ny voalazan'ny soratra masina nefa dia izany anefa ozy ny any amin'ny bokin'ny Hebreo any dia tsy mahafaka amin'ny fahotana satria averina isa-taona izany fankalazana ny Paska ny jios izany hita teo koa ny anana mangidy ny anana mangidy ry havana amin'izany mahamangidy azy zany dia manambara fa nangidy tamin'ny zanak'Isiraely fa nandevozana nataon'ny Ejiptianina azy tany Ejipta nangidy tamin'izany ary dia voalaza ny soratra masina moa fa 300 taona ny zanak'Isiraely no nandevozana tao amin'ny tany Ejipta ary rehefa afaka izay izao afahan'Andriamanitra amin'izao andro Paska izao ary dia hita teo koa ny mofo tsy misy masirasira zany hoe mofo tsy misy levure ary dia voalaza ny soratra masina fa tena mafy izany mofo tsy misy masirasira izany mafy tena mafy ary mety ampiala ny nify mihitsy rehefa karepoka amin'izany mofo tsy misy masirasira izany milaza izany fa mafy ny nentin'ny zanak'Isiraely
nandritra ny 300 taona tany amin'ny fanandevozana. Tena mafy taminy fampahorinana tao amin'ny farao sy ny miaramilany. Manao briky, ary rehefa manao briky, ny miaramila afatserina mitondra ny karavasy ihany. Mikafoka amin'ny alalan'ny karavasy. Zay maty dia maty ho azy eny. Fa tsisy firarahiana akory. Zany ny fahoriana nahazo ny zanak'Isiraely tany amin'ny tany Ejipta tamin'izany fotoana izany. Ary dia hita eo ambony latabatra ihany koa ny vera izay misy ranon-tsira. Ranon-tsira midika ny ranomason'ny zanak'Isiraely nandritra ny 300 taona. Fa tao anatin'izany fahoriana izany tena ao ny tomany, ao no maty araka amin'ny voalaza teo, ary dia izay ranomasina izay no tao anatin'ny vera anankiray izay voalaza hoe vera misy ranon-tsira. Zany hoe raha ny tantara zany no fihezitsika ry havana, dia mafy be tamin'ny zanak'Isiraely ny fanandevozana. Mangidy tamin'ny fanandevozana. Ary tena fahoriana tamin'ny reto zanak'Isiraely reto, zany fanandevozana tany amin'ny tany Ejipta izany. Dia nanontany ray ny zanako misesy hoe, ary ahoana momba ny tehana iny? Le tehana izay kapohana ny ranomasina mena rehefa hiala ao amin'ny fanandevozana ny zanak'Isiraely, dia araka ny ambaran'ny soratra masina, rehefa hihinana ny sakafo ianareo, ny kapanareo dia eny amin'ny tongotrareo, ary ny valahanareo voasikiny, ary ny tehana eny tananareo. Midika izany fa ny sakafo fanomanana amin'ny Pasika dia hanina aingana, fa maika hiala ao amin'ny fanandevozana ny zanak'Isiraely. Ary zany tehana eny an-tanan'izany no midika ihany koa fa vonona hiala tao amin'ny tany Ejipta ny zanak'Isiraely ka andeha hiampita ho any amin'ny tany Kanana. Dia rehefa voatantara izay rehetrarehetra izay, dia tsangana amin'izay Jesosy sy ny mpianany rombony 10 mihodidina ny latabatra, mitoto-repika, fa mbola notahian'Andriamanitra nomeny tombonandro na hatratra izany fankalazana ny Pasika izany. Voalaza fa mitalakotrokotroka ny godigodiny makalaza amin'izany Pasika izany. Ary dia anisan'ny ataon'ny Tompo tamin'izany fotoana izany mampifaly evanja azy sy ny mpianany rombony 10 ny Salamo 5:10. Salamo 5:10. Zay salamo haitsika loatra, fa isaky manatanteraka fampompivavahana isika FPVM, ka ety amin'ny alitara izay rehetra mitarika dia tsy maintsy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ity salamo 5:10 ity. Andeha koa tsika mba hatsiaro an'izay nataon'ny Tompo
sy ny apôstôly rombony folo ka dia mba hamaky an'izany salamo 5:1 izany isika ary dia hitsangantsika rehetra eo mpamakinan'izany hitalakotrokotroka higodigodina hifaly satria nahatratra izao alakamisy masina izao. Salamo 5:1 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-2 novakitsika. Jehova o, aza izahay nomena voninahitra fanenarana ihany noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisany manao hoe aiza izay Andriamanina nefa ny an-danitra Andriamanitsika efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Volafotsy volamena ny sampony reny asan'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, mananorina izy fa tsy manambolo, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo ny tendany ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Toy izantsika amin'ny andininy 5: ry Israely eo matokiany Jehova, heriny sy hampingany izy. Ry taranaky Arona matokiany Jehova, heriny sy hampingany izy. Ianareo izay matahotra any Jehova, matokiany Jehova, heriny sy hampingany izy. Jehova mahatsiaro ka mitahatsika, hitany taranaky Israely izy, hitany taranaky Arona izy. Ho tahiny izay matahotra any Jehova, na ny kely na ny lehibe. Jehova ny hampitombo anareo, dia anareo mba amin'ny zanakareo. Hitahanareo ane Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia any Jehova, fa ny tany ny amin'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hiderany Jehova, na izay midina any amin'ny mangingina, fa izahay hisotra amin'ny Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Amen. Vita izay dia manatanteraka ny hira fidirana ny tompo miaraka amin'ny mpianany, ary dia ny hira 1:70 izay mitovitovy amin'izany hira nataon'i Jesosy Kristy tompo sy mpianany zany no ndeha ho tanterahantsika ankehitriny. 1:70 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Arahantsika tiako izany ry havana. Zopanjaka manamaza no tompo panjaka ahery sy tsara indrindra ahisy nokarona endrika angalazana no ny herini anisy tanitra Nisua mangkasami, Nitumpu bangsa maherio, Nianu, Avimana kitu kulisan, Atupuni eri lehetiana, Sini tuana, Sitakini sana Fidirana, Fidirana saya tina asuke niaza tulutana wepi isa tukupandata yeni tukupandata yeni anosore etisa isara siteni yata oni yatara siteni
mivavaka isika riavana. Sotranao zay Andriamanitro, midera mankalaza manome voninahitra anao ihany koa eto amin'izao toerana masina izao. Mahatsiaro an'izany fotoana rehetrarehetra niainany zanak'Isiraely tany amin'ny tany Ejipta, ary nankalazainao Andriamanitra ilay tomponay sy mpanjakanay niaraka tamin'ireo apôstôly 12. Lehibe loatra ny voninahitra ao ka tsy takatry ny sainay, fa na dia nitahinao anay ary na hatratrarinay ty Alakamisy Masina ity, zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainanay izany Tompo. Mahatsiaro ny teninao zay ankehitriny hoe maro any amin'ny mpaminany sy ny olon-kendry tany aloha tany mba te hahita izay hita amin'ny masonareo ary te handreza ireny ny sofinareo, fa izy ireny efa lasany amin'ny toerany avy. Izahay kosa notsombinao na amindranao fo, mideranao, mankalazanao eto amin'izao toerana masina izao, mahatsiaro ny namondrenanao ihany koa izao fanasan'ny Tompo firaisana latabatra aminao Andriamanitra izao. Dia misaotra indrindra Tompo, mitoera ty aminay ary, fa iza mahafoina mandao anay, fa ianao no miteny hoe honao aminy ane Yahwe dia toetra ao anatiny. Misaotra zoky malalo, misaotra mpamonjy, amin'ny anaranao no anaovanay izany mivavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Mipetraka ny Fiangonana. Raha namaky ny Salamo faha-5 teo isika riavana, anisan'ny tena halan'Andriamanitra ny fanompo-tsampy fa fandrafina n'Andriamanitra izany. Ary zay mahatonga azy miteny hoe halako ny fivirina masina aroaropaharatsiana. Hatramin'ny taranaka faramandimby mpanompo sampy, voaozan'Andriamanitra rehefa tsy mibevaka ka miala amin'izany, araka amin'ny voatantara ny Deuteronomia 20:20 zany. Dia mitohy ihany ny fankalazan'ny Tompo miaraka amin'ny apôstôly izany Paska izany. Ary dia araka amin'ny fantatra dia kapoaka anankitelo ny eo ambony latabatra. Kapoaka anankitelo. Efa voalaza teo ny kapoaka voalohany zay misy ny ranotsira, dia ny ranomasony zanak'Isiraely zany tao amin'ny fanandevozana tany Ejipta. Ny kapoaka faharoa kosa ambaran'ny Tompo fa kapoaka ny fahasoavana. Kapoaka ny fahasoavana. Zany hoe le kapoaka voalohany na dia masira ary ny ao anatiny dia voalaza fa kapoaka ny fisaorana io. Fisaorana n'Andriamanitra. Satria mbola notahiny ka afaka makalaza izany Paska izany. Fisaorana n'Andriamanitra ihany koa fa ho tafita ny ranomasina mena. Rehefa manaraka ny tantara isika dia voalaza fa mitehana teny an-tanany no nikapohana ny ranomasina ny zara roa ny ranomasina. Ary dia toy ny atotan-javatra, lasa tany maina ny teo afovoany alehan'ny zanak'Isiraely. Ary teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny zanak'Isiraely hoe ny Ejiptianina izay hitanareo anio tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Dia tahaka mba manao fanekena amintsika Andriamanitra. Io fahorinao io, io olanao io, izay amatorany devoly anao, io zavatra sedrainao io, raha tena manatona ny Tompo ianao ka tena mandray azo Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tsy ho hitanao intsony zany mandrakizay, fa izy no manao fanekena aminao. Ny kapoaka ny fahasoavana satria tonga any amin'ny tany Kanana
ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena tonga any amin'ny tany Kanana. Zay 20 taona miakatra rehetra tsy tafiditra tany noho ny mafy mifony tany anefitra na ny metsiny an'Andriamanitra. Ary indrindra ihany koa fa na dia Mosesy ary dia voalaza ny soratra masina fa tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana fa ny masony nampahitan'Andriamanitra an'izany tany tondra-dronono sy tantely izany, fa izy tsy mba tonga tany amin'ny tany Kanana no izy tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra tarihan'ilay nasain'i Jehovah Andriamanitra namoaka rano tamin'ny vatolampy hosotrony ny zanak'Israely. Teny nataony dia sao hoe amin'ity vativa no amoako rano hosotronareo, fa tsy mba Andriamanitra nome voninahitra fa tahaka ny hoe izy no mahay mamoaka rano avy amin'ny vatolampy. Zay ny tsy nahatongavany tany amin'ny tany Kanana. Fa Jesosy Kaleba no nitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Fa ity kapoaka fahatelo ity kosa hoy ny Tompo, ity ny fanekeko ho famelako ny elokareo rehetra, fa mamela eloka sy mamindra fo ny Tompo ho amin'izay rehetra manatona ka mibebaka aminy. Fa zay mivoalaza amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko voalohany ny 9:7 hoe fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela atsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay lay Tomponao ry havana. Mbola vonina andray anao raha iverinao aminy ianao. Ary dia namarin'ny Tompo tamin'izany kapoaka fahatelo teo ambony latabatra izany zany. Famelana ny eloko, famelana ny elokao. Na tonga ny apôstôly Petera iteny hoe aoka ho fantatrareo zao fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny volafotsy na amin'ny volamena na nadiovana nareo tamin'ny fitondran-tena dala zay azonareo tamin'ny entindrazana fa nirason' Jesosy Kristy Tompo toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema sy tsy misy pentipentina. Vita teo ny Paska Jiosy rehefa nanao fanekena tamin'ny mpianany sy nanao fanekena tamin'ny kisoa aminao koa Jesosy Kristy Tompo. Ary manomboka izao Jesosy dia tsy ny mofo tsy misy masirasira tsony no omena anareo, fa ny tenako no atolotro anareo ho fihinanareo zany. Ary tsy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema intsony no alatsaka hanafaka ny fahotanareo, fa ny rako no anadio ny elokareo ary hanafaka ny fahotanareo rehetra. Zany ry havana amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo anao. Mbola tianao izy, tsy miova ny fitiavany anao. Mbola miteny mandrakariva izy hoe raha mba mety mantsy anareo tahaka mifambomba ny reneko ny zanany eo ambany elany, tahaka izany ny fambombako anareo. Andihitsika mba hatsiaro an'izany fitiavan'ny Tompo atsika izany hanao ny laharan-kira faha-4 amin'ny firana protestanta. Mamy ny fitianao ry Jehovah Tomponay, fohinao ny zanakao mpanavitra anay, tsy mba misy tokonay afa-tsy ny zanakao, ka misaotra anao zahay noho ny fitianao. Manini Fidirana
rehefa vita izay sabo any amin'ny am'valo ora alinany hoy am'izay ny tompo matsian'ny apôstôly rombiny folo lahy andehetsika hiala eto ka andeha ho an'ny Getsemane fa any no ataterahan'ny sitrapol'Andriamanitra amin'ny zanak'olona araka amin'ny voalazan'ny soratra masina hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ary dia nianga Jesosy Kristy tompo sy ny apôstôly 12 lahy ary teo am-pihinana ny fanambaran'ny tompo fa ny anankiray aminareo no hamadika aho ny tompo fa fijery izy 12 lahy iza zavy ezano zao Petera tsy anao zavy ezano zy John tsy anao rehefa tonga tamin'ny anjaran'ny Jodasy zavy ezano zy Jodasy voalazanao ozy ny tompo atao faingana zay ataonao fa ny zanak'olona tsy maintsy tonga amin'izay nanondratana azy lasy Jodasy niala teo ary tamin'ny fahatezerana ny alamy teo anatrehan'i Jesosy sy ny apôstôly namany niditra tamin'izay Satana tao anatin'ny Jodasy niditra ary dia fantatsika amin'ny tantara rehefa tary loa amin'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna dia nanambara Jodasy hoe izay oroako no izy rehefa hisambotra azy ianareo sambory izy tany ary aiza vela andeha fa izao rehefa tonga tao amin'ny sahan'ny Getsemane Jesosy Kristy tompo sy ny mpianany roa orangarangidina vavaka Jesosy voalaza ny soratra masina fa nidinitra tamin'ny tenany ny poipotra tahaka ny ra patrapatraka tahaka ny ra ary nangataka tamin'ilay Andriamanitra ray izy hoe ray raha azo atao dia esory amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao Petera netary amin'ny fiarahana amin'ny sakafo tary rehefa vita ny sakafo dia ozy Jesosy mantsy anazy hoe ao sasako ny tongotrao dia ozy Petera sanatria tompoko ianao va nanasa ny tongotra dia ozy Jesosy hoe raha tsy manaiky ho sasako ianao tsy manana anjara amiko taitro Petera amin'ny teny hoe aiza ny tongotro ihany ary fa ny lohako ny tenako sasaoko dia ozy Jesosy izay efa madio tsy mila sasana zay no natonga ny Jodasy namadika an'i Jesosy Kristy tompo satria tao amin'ilay devoly Satana mpankahala ary dia teo anatrehan'izany Jesosy Kristy tompo nangataka tamin'Andriamanitra nikikika tamin'Andriamanitra esory amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitrapona avako raha tsy nanaiky moa Jesosy omboana tamin'ny hazo fijaliana raha tsy nanaiky moa Jesosy Kristy tompo hitondra amin'ny fahotantsika sy ny helokontsika taizany nisy atsika ohatr'izay fa noho izany fitiavan'ny tompo atsika tsirairay avy zany
dia nandray ny famonjena isika. Ary zay mivolaza ny soratra masina hoe mahavonjy tokoa izay rehetra manatona azy amin'ny fahasahina izy. Mahavonjy anao Jesosy Kristy Tompo rehefa tena manatona azy amin'ny fahasahina isika ry havana. Andeha mba ho eritreretintsika zany Jesosy tao Getsemane zany ka anaovantsika ny laharan-kira 5:valonjato. 5:valonjato ao amin'ny firana protestanta. 5:valonjato ao amin'ny firana protestanta. Ilay ora tao Getsemane tsaroko tsara zao fa tompo tisy lehibe nory loatra tao. Tsaroko zao Getsemane zay niaretanao. Tsy haiko atonona re ilay fahoriana tao. Aiza atonona ry havana. Fahoriany Jesosy nitondra ny elokao sy nivesatra amin'ny fahotanao. Nividy anao teo am-pelantanan'ny Satana. Dimy amby folo amin'ny valonjato. Zay ry havana. Nanao fanambarana tamin'ny mpianany. Fanambarana mihezinezina Jesosy Kristy Tompo. Tahaka mivara-datsaka amin'ny fiainon'ny mpianatra amin'izany. Handao anareo ane aho e. Ozy ny Tompo. Taitra ny apôstôly. Handao ana ahoana ianao Jesosy? Handao anareo aho. Fa mahatsara anareo amin'ny fialako. Nandritra ny 3 taona angarangidina ny niarahantsika Jesosy.
tsy nanana hanina hoanina zay, hainao ny nampitombo ny azan-drano sy ny mofo, havoky olona tsy omby 10,000. Tsy nanana vola andoavana etra izay, tenenin' Jesosy Petera, mandehana manjondro, ary zay trondro azonao voalohany sokafo ny vavany, fa izy dia niary aho. Ino no andoavy ny etrako sy ny etranao. Afaka mamany ola fiainantsika Jesosy ry havako, na inona zavatra manahirana anao, manatona azy, fa izy miteny hoe izay manatona tsy mba misy olaviko mihitsy. Panambaran'ny tompo anefa raha mamakitsika ny filazantsara araka ny Jaona 4:10, ny 1 sy ny 9. Dia zao nambaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ny apôstôly. Filazantsara araka ny Jaona 4:10 azafady, ny 1 sy ny 9. Mampionina Jesosy an'ireto apôstôly reto. Aza malahelo mifonareo, minoan'Andriamanitra ary minoako, ao hatramin'ny raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Zany no fitiavan'i Jesosy atsika ry havana, andeha namboatra fitoerana, itoeranao, itoerantsika, trano tsy mba natao tanan'olombelona ozy ny soratra masina, fanamboarin'Andriamanitra, trano volamena, seza volamena no hipetrahantsika any an-danitra. Kanefa tsy tafiditra amintsika raha tsy efa manana an Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, ary tsy tafiditra amintsika raha tsy miala amin'ny fahotana sy ny famatoran'ny Satana izay mangeja antsika ety ambonin'ny tany. Zany ny olona tafiditra amin'izany trano tsy natao tanana izany. Any an-danitra zany, araka ny tantarain'ireo mpanompon'Andriamanitra efa nampahitan'Andriamanitra an'izany. Anisan'izany ny ray aman-drenitsika, mpaminany lehibe dada pasteur Andrenataondro zany Josefa, fa nampahitan'Andriamanitra tany. Ary dia voalaza amin'ny fitantara sasany ary fa na ny voninkazo rehetra ary any toy ny misy aina, ary ny seza volamena, ary ny satroka krônina volamena, asalotro Jesosy ny lohantsika rehefa tonga any an-danitra isika rehetra izao. Eo izy ny Apokalipsy hoe izay matoky hatramin'ny fahafatesana no satroana satro-boninahitry ny fiainana. Aoka mba hatoky hatramin'ny fahafatesana isika ry havana. Ary dia fieritreretantsika an'izany andao mba ataontsika ny 500 sy 500 amin'ny firana protestanta, fa tiantsika Jesosy ary dia mamboatra fitoerana ho antsika any an-danitra. Tsara lova ry Jesosy
ny mpanota voavitra fafonenana soa amboarinao ao. Zay lasa am'izay Jesosy Kristy tompo nivavaka ao amin'ny mpianany, nivavaka ho an'ny mpianany. Voatantara zany any amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7:10. Ary zay filazantsara araka ny Jaona toko 7:10 izay, rehefa mamaky an'izany isika any atokantrano, ny zava-dehibe indrindrane mahatonga an' Jesosy hivavaka ao amin'ny mpianany dia mangataka amin'Andriamanitra hoe tehirizo reo mba tsy hisy ho very. Ary indrindra mitenin'ny Tompo zay tonom-bavaka nataony tamin'Andriamanitra hoe raha tiako ho any amiko ary rehetra izay nomena ho ahy mba hahita amin'ny voninahitry nomena ho ahy izy. Tiany ianao ry havana hahita ny voninahitra izay nomen'Andriamanitra any Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny fanjakany lanitra. Ary zany nahatonga azy nikikika mivavaka mandraky tiany androany ozy ny soratra masina mbola mandohalika eo ankavanan'Andriamanitra ray mifona ho atsika. Fa hoe ny soratra masina hoe tsy fantatsika izay vavaka angatahantsika fa ny fanahy no mifona ho atsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona ao an-danitra. Nomen'Andriamanitra atsika amin'ny fanahy masina ary nomen'ny Tompo atsika zany araka ny tenin'i Jesosy hoe zay tia no tiany raiky koa ary akao aminy izay ka iseho aminy. Rehefa tiany Tompo ianao sady tia azy miseho aminao izy, tahaka ny sehony tamin'ny Petera. Fa zava-dehibe loatra eo amin'Andriamanitra izany fitiavany antsika izany, izay nahatonga ny Jeremia mpaminany teny manao hoe fitiavana mandrakizay ho an'ny tiavako anao hoe izany nampaharetako famindrapo aminao. Aiza dimy zany ry havana amin'izao herinandro masina akalazaitsika izao. Aiza tao mandalo fotsiny eo amin'ny fiainanao fa tena hiaino ao aminao sy ny tokantraminao.
vita zay dia tonga amin'izay Jodasy nitondra ny miaramila andro de volana moa feno manana tovitovy daholo ny akanjon'ny apôstôly sy ny zarehetra tao atsahany Getsemane dia ilay famantarana nataony Jodasy dia ilay hoe izay roako no izy dia hoe Jesosy hoe fanoroana va no amadianao ny zanak'olona ataovy aingana izay ataonao ary avelao reto andeha dia izany tompontsika ry havana nitondra ny helokontsika nivesatra amin'ny fahotantsika voalaza ny Isaia-paminany fa lehilahy sady zatra fahoriana izy ary tsy tian'olo kojerena akory fa nary-petera ary rehefa tonga amin'ny fotoana nanda tsy mahafantatra ny Jesosy sananda ka ny teny manao hoe tsy fantatra akory izany lehilahy zany. Zay ny Alakamisy Masina nanondrenan'ny tompo ny fanekena amiko so aminao amintsika kristianina ny Jiosy tsy mino amin'izany hamandraky ny androany mbola miandro Mesia hafa amonjy azy fa isika kosa efa vitan'ny Jesosy teo ambony azy fijaliana famonjenantsika tamin'ny nandatsahany ny rany hoa soanao andetsika hitsangana anao ny laharan-kira fa 420 ao amin'ny firana fanampiny tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy io mba hanao voady ho an'ny tompo isika ka eo am-pitsanganana hanao anatanterahantsika an'izany laharan-kira fa 420 ao amin'ny firana fanampiny izany arahantsika teako izany ny andininy voalohany ihany. Ivavaka isika ry havana misaotranao zahay Jesosy tsy misy amin'ny fiteninay malagasy anambaranay ny fitiavana nasiona ho anay zanak'olombelona fa tanteraka ao ny tenin'ny soratra masina hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny mahafoy ny ainy amonjy ny sakaizany misaotra indrindra zoko malala mahatsiaro dia mahatsiaro ny teninao tamin'ny fetera nefa izahay indro nahita ny satana ny latsaka avy any an-danitra tahaka amin'ny varatra izy ikororokanareo tahaka amin'ny fikororoka vary ao anaty sopitra Jesosy eo mangataka fifonana sy famelan-keloka eto anatrehanao izahay mamelany heloka sy mifahotanay Andriamanitro fa taminao dia taminao nanotanay
ary zay ratsy eo masinao nefa nataonay fa na mifisainanay na miferitrereta amin'ny fonay fijery masinay zay raisy ny tananay eny zay nalehan'ny tongotray Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny akabetsahany mifona mandadilady eto tongotrao masina milela paladi miantsoantso tahaka an'ireo boka folamana hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo aminay dia mamindrafo aminay ianao fantatray fa Andriamanitra ianao fa tsy mba olombelo ka mitana ny teny fikasana mandrakariva hoe noho ny amin'ny anarako ononiko ny fahatezerako sotra indrindra zoko malalo faly izay fa voavelany ao nelokay voasarinao amin'ny fahotanay indreto ary izay indrana ny tonikira amin'ny voavela eloka zay nisoratany Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasarina amin'ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isan'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy sanan'ilay tokana tompontsika zay nitoritorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijarana nafaka pote planto nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka van'Andriamanitra ray tsy toa avy amin'ny hevin'ny tsara mivelona sy mimaty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiambonan'ny olona masina famelan-kely fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro endriky ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazao toerana ianareo ry havana dia izay ny Alakamisy Masina ny arariva amin'ny enina dia mbola mitohy ny fanarahantsika ny lala amin'ny hazo fijaliana arahana firaisana latabatra amin'ny tompo. Raha pitso araka ny nambara dia satria lay tompontsika voaomby tamin'ny hazo fijaliana mila mifonitsika mibebaka eo anatrehany fa noho ny amiko noho ny aminao nahatonga azy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Lehilahy tsy mba nanota fa nanaiky hitondra ny fahotantsika sy ny helikitsika teo amin'izany hazo fijaliana izany ny tompontsika. Mahereza tompoko tain'Andriamanitra daholy. Amen. Tonga amin'ny fotoana hanatanterahana amin'ny fanaritritsika izao dia eo amin'ny ora matotonia hitarika antsika amin'izany. Miarabantsika rehetra mpianakavin'ny finoana natratran'izao andro Alakamisy Masina izao andro lehibe izany. Tonga fotoana natanterahana ny fanatitrytsika ao anatin'ny herinandro masina dia ny tompo mangataka hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Anisany atoloro ny tenanao ho an'Andriamanitra ao anatin'izao herinandro masina izao. Indro ny fanatitra ho tanterahantsika ao anatin'izany dia hira anisanantsika ao amin'ny fefy izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra.
azahoana lay fonena na tsy mavetina sy aleo vetenetito no miaritra zava-mantso toy izay rehefa eo anapatre fa ho lavina matraky izay andehareo satana anya hasofi pijalina no misakana tsy azahoana lay fonena na tsy mavelena sy aleo ventenetito no miaritra zava-mantso toy izay rehefa eo anapatre fa ho lavina matraky izay ava malaladretra ao amin'ny tompo fa alymerabanao ankehitriny amin'izao andro arivariva satizao atao fifalianao anao manatrika izay fotoana sarobidy Alakamisy Masina izao fa dia ny tompo an dia mametrika ty mandrakariva dia misy olona nanoratra ho anazy amin'ny alalan'ireto voady reto an dia no ampifaliana sy ampitiavana tompo misy ohatranao za 20,000 ariary tsy misy soratra fa ny tompo mahafantatra ny amponao isan'andro 10,000 ariary manaraka safady fankandam-bavaka mangataka mba hoentina mbavaka ho an'ny razana manjy vontso fidia fa very nisy nitondra ankeriny aty Antananarivo avy any Ambatomanoina Anjonjorobe razaka mamonjy Maria ndreny Colina ny olona nakazy pasteur avy amin'ny Fiangonana vavy
manomboka tamin'ny 3/4/2025 no nalain'ny tany mpianarana zazavavy tokony 17 taona le naka azy ka pastera vehivavy mbola tsy hita hatramin'izao ka mila hitana mbavaka araka ny teniny ny mamevola izy mila ariary ho an'ny mahantra teny fiangonana. Misaotra Jesosy fa fitahinao feno 10 taona omaly 16 avril mamevola 5 000 ariary ho an'ny dada. Tsy soratra 100 000 ariary ho an'ny fiangonana mbola misy ampafolo-karena vola 5 000 ariary ny tompo mahafantatra ny fitiavanao azy. Malaky 3:10 misaotra Jesosy ity ny ampafolony tamin'ny tahinao ahy. Misaotra foana Jesosy misaotra foana vola 10 000 ariary. Misaotra Jesosy mbola nomenao fahasalamana za noho ny fitahinao dia mbola notahinao indray. Misaotra indro atolotra anao ny ampafolony ny karamako anaovana ny asanao eto am-piangonana. Misaotra betsaka Jesosy atolotra ho an'ny sary sy feo eto am-piangonana vola 3 alina ariary dia toizay ny vaovao mahafaly teto am-piangonana sy renao androany dia mba anao koa ane mba hanoratra ho an'ny tompo manaraka voninahitra an'Andriamanitra reriany. Amen. Misaotra ny tompontsika. Isan'andro ny tompo dia miteny hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Fa amin'izao herinandro masina izao tsika rehetra ndao mba ny fitiavana an'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Ndao tsika hitsangana n'olotra amin'ny fanatitra amin'ilay hira hoe tsiko loatra. Tena ataovy amin'ny fonao zany. Ataovy ao anatiny. Azafady ny ao amindriana voalohany ve mbola tsy vita? Fa vita ka. Ataovy amin'ny fonao anehoanao fitiavana an'ilay Jesosy Kristy tompo maty hamonjy anao. Tsiko loatra. Mami lote,
misaotra Jesosy, misaotra Jesosy no ny fitiavana hoanio zay mitoko mpitiavana Jesosy fa ho mpanomponao zay anompo anao mandra-pianany fofonainay ireo ny voronka ty ny fonay atolotsay ho anao koa mety kely reo hoe sombotsombony any tamin'izay mba mena ho anay fa mba raiso Jesosy raiso amin'ny fitiavana mba ho fanomerana ny otanay misaotra Jesosy voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any Alleluia masina Jehova tomponaro endra volana rehetra amen miara-mipetraka amin'ny Fiangonana ny amin'ny andro rapitso araka ny afatra izay napetraka ny dada dia miangava ny atongavanao eto mba samy tonga daholy iaraka andohalika hisaotra n'ilay Jesosy Kristy tompontsika izay nanaiko nombona mifaty teo ambony azo fijaliana tsy noho ny aminy fa noho ny fitiavany asainao mba ho famonjena sy ho famonjena anao manaraka izany lalany azo fijalizantsika rapitso tsy misy ny toloteny fa ny lalany azo fijaliana ny amrora dia ho arahana fijoroana vavolombelona fa ny amin'ny enora kosa dia tonga dia lalany azo fijaliana ny rahantsika izany fahoriana ny aretany Jesosy nandrindra ny 5 ora ary tadidio fa ny firaisana latabatra farany miarahany tamin'ny mpianany ny Alakamisy riva no nisakafo farany Jesosy mandry ampahafady tongana manalana ny Herinandro masina sy dada rampiso makasitraka tompo tonga eo amin'ny fotoana iraisana latabatra mitompontsika eo am-piomanana ny amin'izany anatanteraka ilaray amisanantsika dia miroso avatrany amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo
ny fahasoavatra raya ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjakany. Miaraba anao manokana amin'izao alakamisy masina izao izay andro lehibe eo an'ny tantarany antsika kristianina dia ny fandiavana ny lalany azo fijaliana izay namonjeny tompo atsika. Tantara anankiray tonga ao an-tsaiko raha nandeha nandre tao anatin'izany lalany azo fijaliana izany nanomboka tamin'ity herinandro ity. Telo mianaka izy nananjanaka anankiray atao hoe niavo izy mivady. Tena nivavaka raha matoso ny zanany, tena nafana foto anatin'ny fiangonana, niasa ara misy fotoana rehetra dia tonga mamonjy ny fotoam-bavaka any anatin'ny fiangonana, niavo sy ny reniny. Fa le rainy kosa tsy mba nivavaka, naniratsira ny fivavahana, tsy niditra am-piangonana zany rainy zany. Ndray maka natsony le zanany lahy niavo, dia zao ny teny nataony hoe mahatonga tsy miditra am-piangonana ny letsy be loatra ny fananantsika. Mikarakara ny reto fananany reto aho, ny omby, ny kisoa, karakarainy isan'andro isan'andro. Zao letsy niavo aho, sarobidy any letsy toy ny omby tony, sarobidy toy ny omby tony. Satria zao rehefa maty izy, ny tandrony mbola aza midy atao fanaka, ny odiny mbola lafo vidy ihany koa, ny taolany mbola ifandrombahan'ny olona anaovana lasopy, ny enany, ny taovany mbola lafo vidy. Dia avokoa ny avo ny satsainika hoe dada, ny kisoa koa mbola lafo vidy mihoatra noho ny omby. Satria zao ny sofiny lafo be rehefa midy, ny tongony, ny enany lafo be rehefa midy. Sarobidy koa dada ny kisoa, fa hoy ny avo nanohy ny teniny. Sarobidy dada ny omby, sarobidy ny kisoa mihoatra noho ny olombelona. Taitra ny dadany, fa ahoana letsy zao mantsiry dada. Ny olombelona rehefa maty tsy misy vidiny. Raha maty dada, iza ny vidiny fatiny dada? Tsisy vidiny. Fa ny kisoa sy ny omby mbola lafo vidy mihoatra noho i dada. Taitra le reniny, taitra le reniny, dia ny tanondrika ka ny teny hoe zao anaka, mbola lafo vidy mihoatra noho zany ny olombelona. Fa izany nandatsahany Jesosy na rano ty ambony hazo fijaliana, le rano nalasany ty ambony hazo fijaliana, nividianana atsika, namonjena atsika ho afaka ao anatin'ny onaona ny fahafatesana, mba tsy andovatsika ny fiainana mandrakizay, mba tsy ho any amin'ny farimirehatra afo. Sarobidy ianao ry mpamonjy Herinandro masina, sarobidy amin'i Jesosy ianao, notsongainy manokana, nofidiny manokana tao anatin'ny maro hiatrika an'izao Herinandro masina izao. Fa hoy izy, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Fa izao izy hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro.
tsapanao ve zany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Andeha hitsangantsika. Anao ny rahalarana 7 na fony aiko aho anavotako anao, ka nalatsako ny rako ny soloko anao, eny aiko no nomeko ry mpanota very, aiza izay afonao mba ho atomponao. Andiny voalohany. Fitiavana manao ahoana Jesosy ny fitiavanao anay? Fitiavana manao ahoana mba ny fidiananao anay ka nanoloranao ny iainao teo ambony hazo fijaliana? Misaotra Jesosy. Ny lalana ndiavinao, ny olana nosedrainao, ny tebiteby sy ny ranomaso zay narotsakao, ohatra ny toro hoe tsy zakako intsony, tsy vitako intsony, fa saingy izao noho ny aminao iaretako ihany. Zay indrindra natonga anao nikikika ka nandohalika hoe raiko esory amiko ty kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao. Tsy sitraka ho very zay. Tianao andova ny fiainana mandrakizay ao an'le toerana zay fa nomanina ho anay araka ny teny. Andeha aho ka namboatra fitoerana ho anareo, ary amin'izay toerako ny toeranareo. Misaotra Jesosy. Mahatsara anay ny fialanao ho ny afatra farany. Jesosy, fahatsiarovana sisa no mivelatra eto amin'izao latabatra zao. Fa saingy fahatsiarovana ve hipakana anatin'ny fo sy ny sainay ka tonga anay andiny tena iova famindra ao anatin'ny fanarahana anao. Mivelatra eto anoloanay mantsy zao latabatra masina zao, araka ny tenina hoe zao nataovy fahatsiarovana, naoviana no mihinana sy misotra anareo. Jesosy malala, miangavy anao manokana reo Jesosy le famantarana ino mofo mba ho amasinao, mba tena masiny Jesosy, karahinana zany zay mba handona ny fonay zany, apietsika ny ampiponay zany, atonga na iova famindra hanaradianao ka tsy verin-dalana intsony. Io Jesosy ny divay, rano tahaka ny rano rehetra ihany, nividiana tany ampivarotra, fandroany kosa ho amasinonao zany mba ho ranao Jesosy,
ikorina ny anatin'ny mpanomponao tsirairay avy, ahafantarany fa sarobidy eo imasonao izy, atsapany fa manandanja eo aminao izy, ka nanoloranao ny ainao teo ambony hazo fijaliana. Misaotra Jesosy, mingavy anao ary zay reny dekonao, hitatana an'izao fanasana zao ho an'reto vahoaka anao reto. Mingavy atompo, amasiny reo, amasiny reo, olombelona ihany anao re Jesosy, tsy nifidy anjely anao fa olombelona ny mbola nifidinao. Hitatana an'izao fanasana zao, amasino hatrany atapon-doka hatrany am-paladia, mba tsy hitan'ny olona afa-tsy ny voninahitra irery ihany na mirapiratra eto amin'ity toerana ity. Zany nangatanay ary ny vahoakana kosa le sarobidy eo masonao raha ny ray an'izao fanasana zao ka hisotro sy hinana. Mingavy anao aho mba ho tafiditra ao anatin'ny fanjakanao tokoa izy, tsy eny amorony intsony fa tafiditra ao anatin'ny efitrano ho ao ambalanao, tsy aniasia fa azoto anasa fanompona, hanaradianao mandra-piala-pofonainy. Zany nangatanay aminao Jesosy. Misaotra Tompo, atolotra anao ny dera sy ny ady ary ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany, ka mbola anao mandrak'izay, mandrak'izay. Misaotra Jesosy, ho dera ny anaranao. Amen. Petraka ny Fiangonana. Fa Jesosy Tompo, tamin'ny alina zay namadea anazy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako zay vakina ho anareo, zao ny ataovy fahatserovana. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka. Ity kapoaka ity ozy, le tandindin'ilay rahako nalatsako teo ambony hazo fijaliana, ny aretako ny mafy noho ny aminao, zao ny ataovy fahatserovana. Fa fanekena nataoko aminao, mandra-piala-pofonainao, nandatsahako ny rako. Fa naovinanao vina hoy ny Tompo, no mihinana ny tony mofo itony ianareo ary misotra amin'ny kapoaka, dia tsarovy fa manambara ny fahafatesako zany mandra-piaviko. Misaotra Jesosy. Amen. Eo am-pizarana no mofo sy ny kapoaka no mbola naovantsika ny hira larana 450 sy roanjato. 450 sy roanjato. Ataontsika amin'ny fotsika izany ary mba ho tena tafapaka ny anatintsika mihitsy, fa tsy iraina eo an'ny vava intsony. Aviry mangetaheta kaza mba mamoy fo, fa indro misy rano velona ho anao mahantra. Ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. Sorry.
voatsiahy tao anatiny lalana izay ndiavin'ny tompo teo, tao anatiny lalany azo fijaliana, ny lioka toko 2 any amin'ny andininy 9 any ka hatramin'ny andininy 17. Rehefa nanontany ny mpianatra hoe aiza no toerana no manana ny Pasika, dia naniraka ndre mpianany tompo, mandehany ianareo makery andry vohitra iry, ary anatin'ny vohitra io rehefa tonga any ianareo araka ny voalaza teo, dia hita lehilahy anankiray mitondra siny feno rano, ary rehefa mahita ny lehilahy anankiray mitondra siny feno rano io ianareo dia anontany azy, aiza no toerana hanomanana ny Pasika fa ny rano tompo zay. Dia izy anoranareo efitrano efa voavoatra any ambony rihana, 2 arivo taona lasa mahery zay. Amin'izao fotoana izao ry havana dia mbola ao zany trano zany, na dia efa tsisy tafo intsony aza ny ilany dia mbola ao zany trano zany. Betsaka ny kristianina mandeha mitsidika mamangany an'izany toerana zany izay atserovana ny tantara. Fa ny tiako hisarihana ny sainao dia ity, araka ny teny izay efa nambaran'ny mpanompony tao anatin'ny tarika fotoana teo hoe fantatry Jesosy ny mombanao rehetra. Fantany le mpatsaka rano mitondra siny feno rano, fatany amin'ny atsipirihany, ny toerana hidirany fatany amin'ny atsipirihany, ny efitrano any ambony fatany amin'ny atsipirihany, le efitrano efa voavoatra fatany amin'ny atsipirihany. Anio koa anao raha tonga eto amin'ity toerana ity, fantatry ny tompony mombanao, na ory ianao na manana, na faly na manam-pahoriana, na mahantra na malahelo, na manana saina na manana tebiteby ao anatin'izao famonjena ny herinandro masina zao, fantatry Jesosy no mombanao, fantatry Jesosy no mombanao. Fa raha manaiky ianao androany, manaiky ianao androany hanavao ny fanolorany tenanao ka etoraka amin'ny tompo, dia hamany vahaolana aminao Jesosy araka ny teniny, fa ny zanany dia adidiny mandra-piala-pofinaina. 17 senjato. Aza manadino ary mpiainy vavaka, aza mba manary hanalavitra anao, mitodia ry mpanjaka kajereny olonao, aza manadino ry mpiainy vavaka. Ataontsika izany. Ah
vatolampieriko nakamboty azao faly manana anao afatahotra ny foko ianao no raiko ka tokyo izao kaumbainy elatrao tsy manadinanao Andriamanitra na inona olana mety menjady aminao na inona sedra mety mandalo eo ny fiainanao manokana tena tsy manadinanao izy mahita ny adisainao mahita ny tebotebonao mahita ny fahorinao fa saingy izao inona kosa mba hatolotra ho azy handetsika anao dina sy voady androany ao anatin'izao herinandro masina izao ka iredo nalahira hoe hanao aho tompo tena reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao nandatsanao ny rano tao ambony azo fijaliana ho famonjena sy fanavotana hanomezana ho aly asatro-boninahitra ny fiainana hanao aho tompo reko ny feonao ataontsika izany afalina manao ahoana
iny ampelantananao lay tandindona fahatserovana nandatsahany Jesosy na rano ty ambony hazo fijaliana. Iny ampelantananao lay tandindona nanehoany Jesosy le fitiavana farany ho asy anao. Inona ny mba akon'izany manokana eo an'ny fiainanao androany? Inona ny akon'izany manokana eo an'ny fiainanao androany? Fa raha tsy misy akon'izany eo an'ny fiainanao, zava-poana nandatsahany Jesosy ny rano ty ambony hazo fijaliana. Misy tantara nitranga teo tany firenena tamin'ny 1990 zao tantara zao. Tao amin'le boky mirakitra ny tantara hoe le kristianisme Madagasikara. Raha navalina voalohany dia nisan'ny nanenjika ny kristianina, tena nanenjika ny kristianina, nanenjika ny mpivavaka, ary nanao azy alambo mihitsy azy re zay nivavaka hatrany atokantrano, hatrany andavabato, nefa reny rehetrareny ohatra ny voamaika zezika na piroborobo ny finoana tao anatin'ny mpino. Porofon'izany rehefa niakatra teo an'ny fitondrana raha navalina faharoa, niova ny fanindra, nahita ny zava-misy teto amin'ny firenena, ka raha vao nandray ny fitondrana izy da baiboly ny tena tanany, ary tao anatin'ny 1970 ihany natao batisy izy, niova famindra raha navalina faharoa. Naniraka mpitory ny filazantsara maro teto amin'ny tany sy ny firenena, mitodika aminao manokana, ary ianao mba ahoana? Ary ianao mba ahoana? Fa hoy apôstôly Paoly, Petera, fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondrany tena adala zay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny raha soany Kristy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema tompoko. O Jesosy, afatra napetraka taon'ny Paoly hoe jereo ny hazo fijaliana, fa teo an'io hazo fijaliana io namonjeny Jesosy anay, nandatsahany rany ho fanavotana, ho fanafana ho anay mpanota. Ry mpamonjy Herinandro masina, mandraka kehitriny Jesosy mbola nivavaka ho ahy, mandraka kehitriny Jesosy mbola nivavaka ho anao. Raha io mamelany elony fa tsy fantany zay ataony, na dia fantatra ho azy zay ataonao, mbola mandohalika izy, manotsotra dranomaso nitaraina, mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Manatona aho ka miondrika hanoroka ny tonga masonao, za zay olona tsy mendrika Jesosy, tena tsy mendrika, mba raisoana tsangana ny fiangonana.
ity le tandindona nofoko ny aretako ny mafy raiso hano zao fahatserovana dia misaora ao anatinao. Misaotra Jesosy fahatserovana ny androany, fahatserovana fasange fahatserovana ampiova ny fonay ao anatin'ny fanarahana anao ka tsy herinandro masina fahazarana fa tena herinandro masina ampiova ny fo ampitombo ny finoana amin'ny alalan'ny finanana zao nofinao zao. Misaotra Tompo dia ray ny anarana. Amen. Dia okeny Tompo sotroina rehetra ity fa ity ny rako ny amin'ny fanekena zay nalatsako ho famonjeko anao, ho famelako ny elokao ny fialanenina farany. Misaora ao anatinao. Misaotra Jesosy fitiavana lehibe nataonao anay, fitiavana tsy manam-paharoa, fitiavana tsy manam-petra. Naloranao ny ainao Jesosy ho famonjena sy fanavotana ny mpanota. Tena sakaiza ianao fa na dia ny ainao aza nafoinao Jesosy, ny aretanao ny mafy, ny aretanao ny fahoriana, ny aretanao ny fijaliana, satria tianao andova ny fiainana matrak'izay. Misaotra zoko malala. Jesosy sakaizana, Jesosy ana sady tsy mafo, Jesosy ana. Raha ny olona mety mandao misaotra zoko malala noho ny fitiavana lehibe izay nasehonao ho anay mpanomponao. Misaotra Tompo dia ray ny anaranao. Amen. Petraka ny fiangonana eo ampanangonana ny kapoka sy ny fanomezana mbola naovantsika ny hira esambatra Jesosy raha miaraka aminao fa ny lalanao dia lafy fahoriana, ny alo mampahorina raha mitatao, eo akaikinao dia mody fitahiana. Ataontsika izany. Jesosy miaraka aminao,
miriko manetsika ny fo sakaizanao mandrakizay dorina na inona miantra na inona mantsona Jesosy no abitry ny soa misaotra n'Andriamanitra lehibentsika noho ny fitiavany noho ny famindram-pony mbola natonga antsika natanteraka indray ny Herinandro masina tamin'izao riva izao isaorantsika ny tompo satria mbola mambomba sy mampahery antsika mandrakariva izy eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira larana 720 sy 900 720 sy 900 ny andiny voalohany nataontsika fimbiny tsara izay ry Jesosy tomponay aty ambony ranobe ka namanonja zare iry an-dranomasina
misaotra anao indrindra Jesosy, misaotra anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Indreto izay manome voninahitra anao Jesosy satria lehibe loatra ny fitiavanao. Lehibe loatra ny fitiavanao. Notsongainao tao anatin'ny maro izay hiatrika an'izao fanasana masina izao teto amin'ity toerana ity. Fitiavana sy famindram-po tokoa izany. Tanteraka tokoa ilay teninao hoe tsy firy ny avorazana, manam-pahendrena sy ny manam-pahalalana, fa ny adala n'izao tontolo izao no fidiko hampamenatra mihendry. Tsy adala intsony anefa Jesosy izahay raha hivoaka n'izao fiangonana izao, fa olona nandray ny fanahinao masina. Hijoro amin'izay ho vavolombelonao, ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny tany sy ny firenenay, ny ankonana sy ny fianakaviana. Saingy tany mafy izay fa tsy mahatananao, tazony fa tsy mahatahiry tena, mba tahaka ny fambombany renako ny zanany ambany elany, ny mbola ambombana ho anay mandritra ny andro mpiainanay. Izany fanirianay Jesosy, izany ny etahitanay. Tompo, ndreto ny vahoakanao, ny dodododo tany anatin'ny tokantrano, nandao ny asa mandraharaha, nandao ny fivelomana, ny fianarana, ny ankonana sy ny vady aman-janaka, fa te hiaona aminao eto amin'ity toerana ity. Satria eto ihany no any ahitany vahaolana, araka ny teninao hoe izany tena voaloboka ary izany mpamboatra. Le zavatra tsy vita ny hafa hositranonao androany. Le tsy nahitana vahaolana hanomezanao an'izany androany. Ka raha mba miondrika izy ka mivavaka, manonona ny ao anatin'ny fony, ny sainto sy ny alahelo, ny toloko sy ny tomany, ny olana izay mety mianjady, haondreny lohanao Jesosy, dia mitenena ihany araka ny fombanao hoe anaka, inona no tianao ataoko aminao. Ianao ny vavaka ny mpanomponao Jesosy. Enao zany vavaka zany Jesosy, enao zany fitaraina ny zanakao zany, zanakao ane fantatrao ny feony, na mbola tsy niloka aza ny tao anatin'ny fony, dia efa fantatrao izay mahasoa azy. Reo olona izay nanefa ny voadiny teto amin'ity toerana ity, natsiaro ny fitahiana, nefa ihany koa misy ny saintony fo ao anaty, mahatoky izay Jesosy fa hitanao reny rehetrarehetra reny sy ny vavaka izay nasandranay teto, ka mahatonga anay iredo na Jesosy manao hoe Jesosy io enoho ny vavaka. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Andeha ody ny mpanomponao, hiatrika andray ny fiainana, iverina ny anatin'ny tokantrano, ny asa mandraharaha sy ny fivelomana. Miangavy anao manokana, sokafo ilay lalana izay efa nomaninao azy, araka ny teninao hoe manana ny lalana iverana anao anaka, dia lalana hitondra fiadanana, fa tsy loza. Misaotra Jesosy, atolotra anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra, efa noatra amin'ny taloha zany, ka mbola anao mandrakizay. Misaotra Tompo. Rainao izay ny an-danitra, masina ny niarahany, ny fanjakana, ataony sitrapona ety atany tahaka ny an-danitra. Meonay niarahany sahaza
raisy ny tsodrano ilay Andriamanitra manakare-pasoavana, manakare-pitahiana, izy ny ambomba sy ampahery anao ka miteny amanao manao hoe anaka aza malahelo no fonareo. Mino an'Andriamanitra ary mino ako fa ombanao aho, tsy amelanao irery aho, tsy amelanao hokamboty aho, fa natanteraka ny tenika aminao. Raha mitany rano ianao, tsy hanafitra anao anaka. Raha mitany afo ianao, tsy homay, satria izany Andriamanitra ao mandra-piala-pofinainao. Dia misaotra Jesosy hodiarainy ny anaranao. Amen. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Dia samy mahereza, samy ho tahin'Andriamanitra.
zizarany fitiavanao tsy maintsy ambara ihany ko fampiailova vakayanao raha ity mahatry ity no ny atsone novalinao fa tsy navelanao irery hatramizao le fiseja izay nandao no teo ami ny fiangonana ketsapafa ay fanamboa ranawana le fisaba na yani tu sireme mi mahana